ho tsarovana ho any amin'ny fandringanana lehibe, ho any amin'ny arahelo lehibe, ho any amin'ny fitomanina sy ny fikotinify lehibe. Zany ny teneniko any zanako. Zaho na tonga tena mivavaka tamin'izaho mbola tsy Jesosy mamonjy, tamin'izaho 9 taona nahita baiboly voalohany. Dia rehefa nahita an'io dia nahita ny tenin'Andriamanitra tato amin'ny baiboly manao hoe raha masinao akavanana ozy manafotoana anao, esory izy hiala aminao. Fa tsy mampanina anao izy hiditra maso ila makany an-danitra toy izay maso roa ho any amin'ny afo be. Raha nitongotra akavanana manafotoanao, tapao izy hiala. Tsy mampanina anao miditra mitongotila makany an-danitra no miditra mitongondroa makany amin'ny afo be. Raha ny tananao akavanana manafotoana anao, esory izy. Fa tsy mampanina anao miditra amin'ny tanan'ila makany an-danitra toy izay tanana anankiroa makany amin'ny afo be. Nampiororo azy ny teny zany. Ary nahatonga ny teny manao hoe Andriamanitra tia ho any an-danitra, tsy tia ho any amin'ny afo be. Ary tamin'izany dia efa nanomboka niezaka nitady an'Andriamanitra, fa vao maika nahita n'ity fiangonana Jesosy mamonjy ity. Tamin'izany nahita n'ity dia nioraka manao hoe taiza re aza elabe zay, taiza no tsy nahita n'izao fiangonana izao. Ianao ve izao tonga ato mba misy tombonao anao ve nahita n'ity fiangonana ity? Mba nanam-pifaliana ve ianao hoe ndeha anao an'le fotom-pampianarana ato amin'ity fiangonana ity, izay fotom-pampianarana tsisy kilema, tsy miaroaro zava-kafa, tsisy fombafomba, fa tena tsotra, nefa azahoana ny herin'Andriamanitra. Ndray mandeha mifanena tamin'ity frera anankiray dia izara baiboly aman-jatony tao amin'ny sapela anankiray, zany hoe misy olona ambony manana fivoriam-bavaka. Dia ozy izy hoe fanambinana mba ome baiboly. Dia firy ho any ilaina? Tsy haiko moa na 700 isa tamin'izay. Dia 700 isa ozy, eny ary fa omeko le baiboly. Fa tamin'ny fotoana io dia nanatona frera anankiray azy tompona andraikitra amin'ny miandraikitra baiboly. Baiboly Jesosy mamonjy io. Satria izany mba tiako hoe tony baiboly Jesosy mamonjy tony ny andeha ho zaraina, satria mora zahana ny lohateny, mazava koa ny soratra. Dia nanatona n'ity frera ity hoe frera, ohatrina ny goroan'le baiboly, fa mba hividy baiboly 700 isa ho zaraiko any amin'ny ve ozy. Dia izy zany tao anatin'izay, nefa frera izy ny ao anatin'ny sainy hoe zavy iny andeha ame volany ame izara baiboly any amin'le olona ambony io. Fa ny ao anatin'ny sainy hoe men'le olona ambony vola, dia io vola io ambariko ny sasany, dia hividanako baiboly ny sasany, dia nampitombony be mividiny. Dia gaga fa hoanao ary frera no zany, ka zany ozy mividiny baiboly io, fa aizako hoe dia ianao ny hividy baiboly ozy. Dia zay ny teniny, dia lasa indray nakany amin'ny librairie dia mividy tany, dia natolotro ho an'le fikambanana no zaraina le baiboly. Ny tiako tenena aminao hoe ny olona indraindray dia mila tombony amin'Andriamanitra amin'ny asana ny tsara zany. Tsara mila tombony, fa tsy amin'ny hoe ala tety aratra. Ary izy koa tsy nino hoe za zao manolotra. Za tsoroka aminareo taloha amin'ny fahaenina amby 10 taonako dia mpangataka, mpitsindroka, mpangaratra, mpisoloky, mpandainga. Zany toetra zany dia niainako tamin'izaho mbola tsy nahalala an'Andriamanitra. Fa rehefa namaky baiboly vao nitantarako ny zanako zany tamin'ny herinandro iny, dia nanomboka mivavaka manao hoe Andriamanitra, ahoana ny ahatonga andeha araka ny sitraponao? Ahoana ny ahatonga mba ho marina sy ho masina amin'ny fiainako? Ahoana ny ahatonga hifehezan'ny vavako mba tsy teniteny foana, mba tsy handainga intsony, mba tsy tsara beratsy intsony, tsy hisoloky intsony? Ahoana ny ahatonga tsy ho mpangataka intsony? Rehefa nanao an'izany fivavaka izany dia tsy nahay nangataka intsony, ary tsy tia mangataka, tsy tia. Dia gaga ny olona hoe ianao indray hoe manohana an'ireny fikambanana be ireny, fa ny ao anatin'ny boky io dia mame. Ka ozy ny baiboly hoe tsara mame no mandray. Dia ianao ve tia mba hanana izany toetra izany hoe anome ianao manomboka androany,
fa tsy manana ianao fa mivavaka ianao dia anotraka amin'ny fitahiana Andriamanitra dia ho tonga aminao zany toeran'izany hoe hompanome ianao fa tsy hompangataka intsony. Miteny an'ireto olona atao amin'ny Baiboly tsika ao amin'ny Samuel voalohany Samuel voalohany toko 7 andino 4 sy 5 ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niantso an'i Samuel Jehova ary namaly izy hoe ity aho. Dia niazakazaka nakeo amin'ny Eli izy ka nanao hoe ity aho. Fa niantso ahy ianao fa hoy Eli tsy niantso aho. Andeha mandry indray dia lasa nandry izy. Andino 5 ary Jehova mbola niantso an'i Samuel indray dia nifoha Samuel ka nanao tamin'ny Eli hoe ity aho fa niantso ahy tokoa ianao. Fa namaly izy hoe tsy niantso aho. Anaka andeha mandry indray. Andino 7 ary Samuel tsy mbola nahalala ny Jehova sady tsy mbola naheno ny tenin'i Jehova. Ary Jehova niantso an'i Samuel indray fanotelony dia nifoha izy ka nakao amin'ny Eli ka nanao hoe ity aho fa niantso ahy tokoa ianao. Dia fantatry Eli fa Jehova niantso ny zaza. Apitsika tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Daniel toko 7 andino 20 ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanatona mivaravaran'ny lafaoro nisy afo mirehatra Nebukadnezara ka niantso hoe ry Sadaka, ry Mesaka sy Abednego, mpanompon'Andriamanitra avy indrindra, mivoa ka avy aty. Dia nivoaka avy tao amin'ny afo Sadaka, Mesaka ary Abednego. Apitsika tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Genesis toko 1 andino 7 ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Farao tamin'i Josefa satria efa naseho an'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Apitsika eo amin'ny andino 50 anapaka ny atao tranoko ianao ary araka ny teninao nitondrana ny olona rehetra, ny seza fiandrianana ihany no alehibe ahy noho ianao. Apitsika eo amin'ny Matthieu toko 5 andino 9 ka hatramin'ny 12 ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny manomaton'alina dia nisy antso hoe indri ny mpampangatsa mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virjinina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanilony. Dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanilonay. Fa ny endry namaly ka nanao hoe tsia sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa leo anareo makany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa ny vidy izy ireo dia tonga ny mpampakatra ary izy efa nivonina ary izay efa vonina dia niara niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjinina teo ka nanao hoe tompoko tompoko voay izay. Fa izy namaly ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Zany tenin'Andriamanitra zany hoezana ezana anaitra ny fotsika. Samuel zaza dia voalaza hoe zanakiana izy ary zaza nangatahana tamin'Andriamanitra. Tahaka nareo zanaka Jesosy mamonjy ireo, nareo zanaka pino, nareo reny zaza nangatahana tamin'Andriamanitra ary napetraka teo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainanareo. Zay nahatonga nareo salama, nahatonga nareo niavaka, nahatonga nareo tonga amin'izao fahatanoranareo zao. Tahaka an'izany ty Samuel ity dia zaza nangatahana tamin'Andriamanitra ary
nateriny ihana tany am-piangonana nyentiny tany. Zavatra mahavarinana dia ny Jesosy mamonjy dia tena mahataizany zanany, mandra-pahatanorany. Voataizany io zanany io ho tonga ty an-tranon'Andriamanitra foana isanandro. Fa rehefa metanora ny olona dia eo izy vao manomboka mivelatra ny sainy, manomboka mitsiriritra zavatra ny velany ihany. Raha tokony ho satroa amboninahitra dia lasa afa-baraka. Raha tonga voninahitran'Andriamanitra mandehandeha lasa fitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra. Raha tokony hisehoan'Andriamanitra amin'kery lasa miserina devoly indray. Raha tokony ho asandratra lasa mihetry. Ianao nge rehefa tsy manana an'Andriamanitra indrindra ianao fa mivavaka n'ity fiangonam-pifazana ity, ho ahetra ny devoly ianao, ho alay mibaraka ianao. Tsy afaka hitoetra fotsiny tahaka ny olona rehetra ianao hoe ohatry ny olona rehetra hoe nianatra dia ny lehibe dia nahita asa dia niaina, fa ianao dia fahavalon'ny devoly. Tsy amelany ianao ary ny satry ny devoly dia ho voahosohoso ny fahatanoranao, ho voahosohoso ny maha izy ianao. Aparikivy ny olona rehetra ianao hoe zao ve ny atao hoe mivavaka, tsy aloha tsy mivavaka, zao ve ny nakarepe reny dia mivavaka foana izy jere ty fiainany, jere ny fiainany, jere ny fiafarany, tsy aloha tsy mivavaka. Ary mahatonga ny olona be dia be miverindalana raha tokony hanaraka anao aty amin'ny tranon'Andriamanitra. Ianao dia boky anankiray vakiany zao tontolo zao. Manahoana ny fisehoanao, manahoana ny finoanao, manahoana ny fahasarobidinao eo anatrehan'Andriamanitra, manahoana ny fahasarotam-piarinao zay dingana efa nataonao hatramin'ny fahakelezanao ka hatramin'ny fahatanoranao, manahoana ny satro-boninahitro. Boky anankiray niteneniko ny zanako moa zao efa tanora dia hoy zay natsan'ny zareo hoe na tsika afa-baraka na tsika ho mba-boninahitra, na tsika ho faty-kenatra, ho faty fotsy, ho faty ny latsy, na tsika mirapiratra. Fa tsy hoe zay tanora zay manamaizana zay nianatra tsy maintsy amirapiratra zay, safady. Na ianao ho very mandrakizay na ianao hisandratra mandrakizay, Andriamanitra tsy miova, ny olona miova, ny olona miova, ny olona mamboamboatra zavatra iny an-dalana iny ampametimety anazy, fa Andriamanitra tokana ny teniny. Na ianao hakavanana na ianao hakavia, na ianao very mandrakizay na ianao voata mandrakizay, tokana. Ozy frera Daoda hoe tsisy afaka misabaka ozy, fa raha misabaka ianao sy lahana, raha ny ilanao tsy afaka ho any an-danitra fa na ny ilany miaraka very any amin'ny elo. Tokana, tsy azo sangina ny tenin'Andriamanitra. Mampalahelo. Tamin'ny herin'lady nandeha tamin'ny fiangonana anankiray, misy zanaka tanora, zanaka mpiany Jesosy mamonjy, tonga ao am-piangonana izy milidalida be fotsiny, tsy mitondra ninino ohatran'ireny coffboy be ireny. Gaga ianao, zao ve ny tanora, zao ve ny andro ny fiangonana, olona tsy mitondra baiboly no fitafiny amin'izany ohatran'ireny le degadegany be ireny. Nahita tanora anankiray indray tsy mitondra baiboly koa izy tonga ao am-piangonana, fa inona indray ny ataony, telefonina fotsiny dia daholo ny zavatra rehetra. Tsy ara-panahy. Fa sy hono mampivavaka anao. Zay tsy menatra eo mason'ny olona ozy Andriamanitra, ozy Jesosy dia tsy menatra azy koa eo mason'ny raiko izay any an-danitra. Raha tsy menatra ianao dia tsy menatra anao koa Andriamanitra, ilaza fa ianao ny zanany. Ianao no